ten'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia nalaina avy amin'ny Jaona 1:2. Ovakitsika manomboka amin'ny 1:1 hatramin'ny 5:7. Rehefa hita izany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray narary, dia Lazarosy avy any Betania, tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny Tompo tamin'ny menaka manitra sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany. Ary Lazarosy anadahany no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tamin'i Jesosy anao hoe, Tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa reny Jesosy izany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra, mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tiany Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Ary noho ny reny Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho any Jodia indray. Hoy ny mpianatra taminy, Raby eo, vao haingana teo no nitadiavan'ny Jiosy torabato anao, ka hankany indray va ianao? Jesosy namaly hoe, tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohina izy, fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohina izy, satria tsy misy mazava ao aminy. Izany no nolazainy, ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika, fa handeha hamoha azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy, Tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany, fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso no nolazainy. Ari tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe, maty Lazarosy. Ary faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba hinoanareo, fa handeha isika hakany aminy. Dia hoy Tomasy, izay atao koa hoe Didimo tamin'ny mpianatry namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Ary noho ny tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina hifarana izy. Ary Betania dia teo akaikin'i Jerosalema, tokony ho 15 stadio no elanelany. Ary maro tamin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahany. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha hanitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza, na inona no angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahanao. Fa hoy Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny Tompoko, mino aho fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina ny Maria rahavaviny, nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy ka nakeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna, fa mbola teo amin'ilay ny tsenan'ny Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao Maria tao an-trano, ka nitsapa alahelo azy raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka, dia nanaraka azy satria nataony fa nakany amin'ny fasana hitomany izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy, dia niakohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako. Fa Jesosy no nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka tamin'ny nitomany koa,
dia vonto ny fanahiny katorakovotra izy ary hoy izy aiza moa ny nandevenanareo azy dia hoy ireo taminy tompoko andeha izaho Jesosy nitomany dia hoy ny jiosy akory ty habe ny fitiavany azy fa hoy ny sasany moa tsy hain'le ity zay napahiratra ny mason'ilay jamba va nihinanao zay tsy ho nahafaty andra-lehilahy ity dia vonto indray ny fanahin Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy ary zohy izany sady nisy vato narindrina teo hoy Jesosy esory ny vato hoy Marta nabaviny maty taminy tompoko maimbo izao fa efa efarany zay hoy Jesosy taminy tsy nolazaiko va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra dia nesoriny ny vato ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe ray eo misaotra anao aho fa efa nihaino ahy ianao raha izaho dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva ianao fa no nireto vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba hinoany fa ianao no naniraka ahy ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe ry Lazarosy mivoaha dia nivoaka ny maty nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafehy mosoara koa ny tavany hoy Jesosy tamin'ny olona vahao izy ka velao andeha ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Amen. Miara-mivavaka isika. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao no zanak'Andriamanitra velona, ianao no fiainana, ianao no fananganana ny maty. Sokafin'ny masom-panahinay ahita anao amin'izao andro anio izao, ka fantatra fa tsy fahafatesana no anton'ny zavatra miseho amin'ny fiainanay, fa mba hampisehoana ny voninahitrao. Midina ry fanahy masonao ary mitenena aminay fa vonina iaino anao izay mpanomponao. Amen. Tsy ho fahafatesana no anton'izao, fa ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Tanàna kely iray Betania no nisehoan'ity tantara ity, zay tokotokony eo amin'ny 3 kilometatra atsinanan'i Jerosalema, ao ambadika atsinanan'ny tendrombohitra Oliva, zay onenan'i Lazarosy sy Marta ary Maria. Tantara anankiray izay maningana ho an'ny filazantsarany Jaona ity tantara ity. Tantara anankiray izay mampiseho ny planin'Andriamanitra amin'ny fanavotana ny zanak'olombelona ity tantara ity. Andriamanitra dia efa manana ny fikasana, efa manana ny lamina ho amin'ny fiainantsika, fa miandry ny fotoana izay hampisehoany azy izy, ary amin'izany fotoana izany dia miseho ny voninahiny. Ny toko 10 izay mialoha an'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao dia mampiseho ny jiosy zay nikendry ny ahafaty an' Jesosy tany Jerosalema. Nanam-pikasana hitorabato an' Jesosy izy ireo, ary taorian'izany dia nandeha nidina Jesosy ny mpianatra nidina tany Jeriko ary niampita ny on'ny Jordana dia nipetraka teo amin'ny faritra atsinana ny Jordana, zay mbola antsoina hoe Betania ihany koa, fa Betania tanàna hafa io. Rehefa tonga tany izy dia nahavoaray ny afatra avy tamin'ny Marta. Angamba i Marta no zokiny amin'ny Maria zany, dia izy nandefa iraka, ary vao nidify kely ilay iraka dia maty Lazarosy. Tokony ho andro iray dia tongotra no nandehanan'ity iraka ity, dia tonga tany amin'i Jesosy. Mbola nipetraka 2 andro indray Jesosy, vao nandeha niverina tany amin'ilay Betania itoeran'izy 3 mianadahy, dia tongotra eo amin'ny andro iray ihany koa io, eo amin'ny 30 kilometatra angamba, no nandehanan' Jesosy sy ny mpianatry. Rehefa nahareny vaovao ratsy io Jesosy, dia tsy taitra ary tsy nandeha teo no eo. Raha amintsika olombelona izany dia gagagaga ihany hoe fa ahoana no naman'i Jesosy an'ity Lazarosy ity no tsy niainga teo no eo izy rehefa naheno hoe
marary mafy ho faty ane Lazarosy e. Fa mbola niandry andro roa izy, mbola namita ny iraka nanirahanyrainy azy izy nandritra io andro roa io. Fa rehefa vita izany dia nitody doa iverina any Jerosalema indray, satria akaiky any Jerosalema e Betania. Rehefa iverina izy dia ozy ny mpianatra taminy hoe, ry zareo ane Jesosy mitady hamono anao e, vo niala avy tany sika, ka saika voatorababo tany de mbola iverina ave. Dia hoy Jesosy taminy, manana fotoana 12 ora aho iasako. Zany dia mamaritra hoe misy fotoana zay napetraky ny ray ho ahy hitoerako eto aminareo hanatanterahako ny asa zay ataony, hanatanterahako ny asa izay nanirahany ahy. Izany no lazainy amin'ny hoe andro. Ka mandritra io andro io dia tsy maintsy miasa aho, tsy manana tahotra aho fa manaraka ny sitrapony raiko. Zany ry havana ny mahatonga atsika tokony hivavaka ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra, mba hanomezan'Andriamanitra azy ireo ny hery, ka tsy hatahotra na dia misy horohoro aza miatra amin'ny fiainany, fa tsy maintsy hitory ny tenin'Andriamanitra izy. Tsy ireo voahositra ihany zany, fa voahositra koa ianao, voahositra tamin'ny rasoan'i Jesosy Kristy, ka dia tsy tokony hatahotra hitory ny filazantsara'Andriamanitra. Mila vavaka ny mpanompon'Andriamanitra, satria indraindray koa efa manjaka ny herin'ity nofo ity, ary rehefa tonga zany tahotra zany dia patahory ny Satana mandrakariva izy. Misy ane olona tsy mihinana tranon'olona hafa e. Inona mahatonga azy tsy mihinanao? Sao dia asiany zareo poizina. Misy olona sasany zany tsy misotro raha tsy lay vera efa noetiny ihany efa tonga tranon'ny olona izy amin'io fa matahotra sao dia asian'olona poizina. Misy ndray koa no manararoatra amin'ny fahefanany, ary misy kristianina matahotra hoe aleo azavangina ihany anay pastora, fa mbola raikidraikitra anay amin'io. Tsy de le raikitra loatra, fa efa fantatra le olona io fa isaky mamangy de tokony mba misy akoho mena azy, mba misy dite sy kafe aroso azy. Sasany zany tena ondry mihitsy ny tadiaviny rehefa mamangy fiangonana izy, mampalahelo ane zany e. Jesosy Kristy de tsy nila tambiny raha nitory ny filazantsara, tsy nila tambiny izy. Ary izy ara nandidy an'ireo mpianatra, rehefa mandeha nareo dia mihinana mitoera amin'izay trano nampandroso anareo. Fa tsy nilaza izy jereo zay mpanan-karena amin'io tanàna io de ao mivatana, fa zay trano nampandroso anareo de omeo ny fiadanana, de zay arosony aminareo. Raha mandroso vomanga izy, raha mandroso kaja ho anao izy de hoano zay atolony. Fa aza manontany hoe tsisy vary sy vorotsiloza ve ato? Zany ane nataon'ny tompo e. Ary teto izy de tsy nisy tahotra, ozy izy andao iverina ho an'i Jerosalema, misy asana ny raha ny ray ahy ihany. De ozy Tomasy, fatatsika tsara Tomasy ty, indraindray manko misy olona manome antsina an'io Tomasy io, raha vao miresaka Tomasy de izy le tsy nino. Jereo ane ny herim-pon'ny Tomasy eto andao tsika ry zareo andao tsika iara-maty amin'ny any. Nefa tsy fahafatesana ny dian'ny tompo tany fa hanome fiainana. Tonga tao Betania izy de nihaona tamin'ny Marta. Ny teny Marta voalohany de zao, raha teto ianao tompo de tsy maty ny anadahako. Mbola izany ny tenin'ny Maria koa raha vao nahitan'i Jesosy izy, raha teto ianao tompo de tsy maty ny anadahako. Taiza foana ary ianao nandritra n'io 2 andro io e. Moa tsy zany va ny fanontaniana ataotsika rehefa tonga ny aretina maro samihafa, rehefa tonga ny fahafatesana? Raha teto anao Jesosy de tsy nitrangane zao e. Naninona no niditra teto aminay ty karazana aretina ratsy ity? Raha teto ianao Jesosy de tsy nisy izao. Dia zao no navaliny. Efa fantatro ny fahatongavany io. Ary dia eo aminareo aho. Indro ao aminareo mandrakariva, ambara-pahatonga fataperan'izao tontolo izao. Fa navelako iseho io mba hampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Izaho ozy Jesosy no fiainana, izay rehetra mino ahy dia navelona raha izy ka ho faty, dia tsy ho faty mandrakizay fa hanana fiainana mandrakizay.
izaho ny fananganana ny maty tsisy dikany amiko zao manjoany Lazarosy zao ary ny antsoany azy de hoe matory izy andao hamoha azy. Mino an'izany ve ianao fa Jesosy no fiainana, Jesosy no fananganana ny maty? Nanantona i Marta, nanantony Maria ka nilaza fa mino aho Tompo. Ary rehefa mino isika ry havana fa misy zavatra hataon'Andriamanitra vokatry zao zavatra miseho amin'ny fiainantsika zao dia mihetsika izy manatanteraka an'izany. Rehefa tsy manome tsiny an'Andriamanitra isika fa miandry amin'ny finoana fa izy no Andriamanitra velona, izy no fananganana ny maty, dia hanangana anao izy. Dia zao ny teny, esory ny vato. Esory ny vato. Misy vato ry havana izay misakana atsika ka manidy atsika ho ao anatin'ny fasana foana. Fitentsika neny manao hoe lolom-po e. Firy ny olona mbola mitahiry lolo ao anatin'ny fony ao, ary izy miaraka mihidy amin'le lolo ao anatin'le fasana. Le lolo eto sy le lolo manidina, fa le lolo maimbo any am-pasana no alevina ao anatin'ny fony ao, ny tsy fakatiavana. De misy vato mandrindrina manakana anao mandrakariva. Efa misy ny sasa zany efa olona efa manao dingana lehibe le olona anankiray mba hakany amin'ny fampihavanana, hakany amin'ny fifamelan-keloka, fa nao mbola miteny foana hoe misy sasan'izany efa blokena mihitsy le numéron'le olona mba tsy antso azy. Misy sasan'izany efa tenenina ny ao an-trano hoe raha vao ianona ny tonga eo de teneny hoe tsy ato ah. Misy sasan'izany vao email avy tamin'ny anina, tsy tiako ty. Mba tsy lazako ny Facebook mo, efa betsaka tena mora mihitsy manala tsy ho namana. Raha vao tsy tianao tonga de sory. Lolo ao anatin'ny fo zany ry havana, mitahiry zavatra maimbo ao anaty. Hozy Jesosy aminao androany, esory ny vato. Mivoa avy tao am-pasana. Mivoa amin'ny henatra zay nanananao hatramin'izay ka tsy nahay mivavaka. Firy moa ny olona teneny hoe mba afaka mivavaka avy anao? Tsy mba mivavaka pastera. Na misy ara vao mitenenao mivavaka izy tao anatin'ny fivoriana, iny farany ahitanao azy miangona tsony, tena nalain'le pastera Baraka fa nasai mivavaka tao anatin'ny olona tao. Nalaina Baraka avy anao raha nasaina hiteny amin'ny rainao any an-danitra. Izao no fotoana hivavahanao amin'ny tokantranonao. Raha mbola tsy mpanao an'izany ao anaty tokantrano dia isan'andro ao ny fiangonanao miaraka amin'ny fianakavianao. Ianao no hitarika an'io fiangonana io. Ianao no hampianatra ny fianakavianao hivavaka, hamaky ny tenin'Andriamanitra, handinika ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina neny mpampianatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza miandry an'ireo zay milaza fa manana diplôma ambony. Taratasy no ananany. Fa ny tena diplôma ambony dia ny ampianariny ny fanahy masina. Zay tareny fanahy masina. Mivoa avy tao amin'ny fasana misy anao. Ary asehoy fa io nanangana anao tamin'ny maty Jesosy. Ary izy miteny hoe esory. Esory ny lambapaty. Esory ny fatorana eny aminy. Efa misy anetsika, efa mivoaka ny fasana, efa mahita ny mazava, efa natsangany Jesosy Kristy tamin'ny maty. Fa inona ny mbola ataotsika? Mbola mitafy an'le lambapaty foana. Mbola mifatotra eny amintsika ny lambapaty. Indraindray anao mieritreritra hoe tsisy mahita ny anao mijokojoko makany amin'ny mpimasy, makany amin'ny ombiasy io. Misy olona tena mandeha toerana lavitra mihitsy na mandeha avion mihitsy hamonjy mpimasy. Mbola miverina ao anatin'le fasana. Verina ao anatin'ny fasana. Mbola misy olona matoky fampianarana hafa akoatra ny fampianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mbola misy olona manalaka fireha-kevitra na olona fa tsy mijoro amin'ny fahamarinana satria matahotra ny hivoaka avy tao anaty fasana. Betsaka ny olona mbola mitoetra ao anaty fasana. Betsaka ny olona zay efa mivoaka amin'ny riaria nefa mbola feno lambapaty eny aminy eny. Zay le hoe maty mandehandeha. Mbola mitafy lambapaty. Ry havana. Ny hamarinan'i Jesosy Kristy no lamba tokony hitafianao. Mivoaka io fasana io ianao izao satria noho ny herin'i Jesosy Kristy izay miteny aminao hoe mivoaha dia mivoaka ianao ary lasa fahazavany zao tontolo zao amin'izay rehetra misy anao. Ary asehonao fa Jesosy Kristy no nampitafy anao an'io fahamarinana io ary tsy anao taloha intsony no velona fa Jesosy Kristy no velona ao anatinao.
efa maty ilay Adama ela, Jesosy Kristy no manome anao fiainana. Teny aminao ny Tompo androany, moamino va ianao fa izao zavatra miseho amin'ny fiainanao zao valana retina mandalo izao dia ampisehoan'i Jesosy ny voninahity, hampitombona ny finoantsika, hipetrahany isa-tokantrano iaina ao anatin'ny fiainana kristianina ary midera ny Tompo isan'andro fa tsy ny andro ny andro alahady na ny andro asabotsy ihany na izay fotoana tendrenareo iarahana mivavaka. Mino ve ianao fa Jesosy no fiainana? Mino ve ianao fa Jesosy no hanangana anao amin'ny maty? Ary rehefa mino ianao dia avoaky ny Tompo avy amin'ny fasana izay nisy anao ka omeny ny fiainam-baovao ary mitafy ny fahamarinany miala tamin'ny toetra taloha. Tia anao Jesosy ary zany nanomezany anao an'izany fiainana izany. Ary raha maty ity nofo mety loha ity dia hitafy ny tsy fahalovana isika ka iaina amin'ny fiainana mandrakizay izay omeny Tompo ho an'izay rehetra mino azy. Ho azy rery ihany ane ny voninahitra rehefa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.